manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao indray amin'izao fiarahana ato anatin'ny fotoam-pahasoavana andraisana ny fampaherezana izao. Hanomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra io, feno fisaorana sy fankasitrahana anao izahay, satria mbola manana anjara mandrakariva avy amin'ny teninao ary afaka hiaino ihany koa ny afatra avy aminao. Koa ny fananao masina anie hiasa aminay, hahatonga anay ho mpanompo tsara ho amin'ny fandraisana izany teny izany, ka ny fonay dia toy ny tany tsara, haniriany izany teny izany, ka hitondra vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy. Koa dia tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy ny vavaka. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ity fotoana ity dia araka ny bokin'ny Zakaria toko faha 12. Ny bokin'ny Zakaria toko faha 12, ny 19 ka hatramin'ny faha 10 no raisintsika. Rehefa hita ny tenin'Andriamanitra dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izany andro izany dia harovan'i Jehovah ny mponina any Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy. Amin'izany dia ho tahaka ny Davida, ary ny taranak'i Davida ho tahaka an'Andriamanitra, dia tahaka ilay anjelin'i Jehovah eo anoloany. Amin'izany andro izany dia hitady handringana ny jentilisa rehetra izay avy hamely an'i Jerosalema aho. Ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izy izay voalefona no lefonina izy, ary hisaona azy toy ny fisaonany zanak'alahy tokana izy, sady alahelo azy toy ny fahalelovan'ny olona ny lamatoana. Mirakitra faminaniana sady teny fikasana izao fampaherezana izao. Eo amin'ny 10 dia hoy Andriamanitra, amin'izany andro izany dia isy ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana. Andriamanitra dia handray andraikitra ny amin'ny hamezana ny fanahy masina ho antsika. Ary izany fampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina Jerosalema izany dia fanambarana mivantana ny fanomezana ny fanahy masina ho antsika koa amin'izao andro ankehitriny izao. Andriamanitra dia vonona ny hanome ny fanahy masina ho an'ny tsirairay avy. Raha vantany vao amin'ny olona anankiray ny fisainany fiekekeloka sy ny fibebahana, dia atobaka sy omena azy ny ny fanahin'Andriamanitra. Izao no ambaran'i Jesosy ny amin'izany fanomezana ny fanahy masina izany ho antsika. Ny filazantsarany Jaona toko faha 9, ny 9 fa 8 no iresahan'i Jesosy ny amin'izany. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fanahy izay omen'ny Tompo antsika dia ny mpananatra, ny fanahy masina no hanao izany asa izany. Omen'Andriamanitra antsika izany fanahy izany, ahatonga antsika ninona? Hiaiky ny fahotana ary hanonona ny fitsarana ary hanome ny fahamarinana. Ny amin'ny 15, ny fahotana satria tsy nino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy ahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao
dia efa voatsara. Koa io fanahy ny fahasoavana io fanahy ny fahamarinana io dia vonina ho an'izay rehetra mandray sy mino an' Jesosy. Ka engany ianao tsy hanao atsirambona izany fampidinan'Andriamanitra ny fanahiny izany, ka dia hatanteraka ny asany ao aminao ny fanahy masina. Inona moa no anjara entin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika rehefa mino an' Jesosy isika, rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany ny olona anankiray, dia mamolavola toetra manahoana ho antsika ny fanahy masina. Andeha jerentsika ny voalazan'ny mpaminany Ezekela toko 4:30 manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30 no anoritsoritany ity mpaminany ity izay asany eo amin'ny tsirairay avy rehefa mino an' Jesosy izany fanahy izany. Ezekela toko 7:30 ary ny andininy 4:30, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Zany ny fandrin'Andriamanitra amin'izay mandray ny fanahy masina, dia manadio atsika, ananatsika fahafahana ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra sy ny sampy rehetra. Ny andininy 5:20, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofy ianareo. Amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika no hanomezan'Andriamanitra fo vaovao, fiainana vaovao atsika, ary esorin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fo vato. Tsy afaka manao ny asan'ny fanahy masina fa mafy atoka sy mafy fo isika, fa esorin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany toetra tsy mahomby izany izay raiky tapisaka eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa amponenin'Andriamanitra ho atsika ny fanahy masina ao anatin'ilay fonofo, dia ahoana no endrim-piainana vaovao atolotr'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny andininy 7:20 no miresaka izany vokatra entin'ny fanahy masina ho atsika izany. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ny fanahy masina dia tsy nomena atsika mba azahoantsika manao teny tsy fantatra. Ny fanahy masina dia tsy nomena atsika ahafahantsika mitsinjatsinjaka, fa nomena atsika ny fanahy masina mba azahoantsika andeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Ny fanarahan-dalàna mba hahatonga atsika ho araky ny sitrapon'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray, fa tsy zavatra mifanohatra ka fisehoana ity ivelany no ampiroboroboana hoe asan'ny fanahy masina. Tsy ry havana, fa ny hatonga ny fiainako sy ny fiainanao, ny fiainan'ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray mino an'Andriamanitra sy manaiky azy, andeha araka ny lalàny no hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Andeha araka ny lalako sy hitinarina ny fitsipiko anaraka azy. Ry havana, ny ampifandrindra ny fiainantsika amin'ny lalàna izay maneho ny toetran'Andriamanitra no antony nanomezana ny fanahy masina. Tsy haintsika ny mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra, fa raha vao vantany mino an' Jesosy sika, dia ny fanahin'Andriamanitra manao hoe ity ny lalan'Andriamanitra mety andehananao, ity ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao ny amin'ny fihinana, izao ny tokony ataonao ny amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Dia ny fanahy masina apetrany, ny fanahiko ozy izy no ataoko ao anatinareo. Ry havana, ny fanahy masina dia miasa
be dia be amin'ny ao anaty, dia izay zavatra apetraky ny fanahy ty anaty izay no miasa sy hita ety ivelany eo amin'ny fiarahamonina. Koa dia aza miazakazaka ny anampisongadina ny asan'ny fanahy masina amin'izay hita ety ivelany, fa aoka le fiainam-panahy anaty, izany no hisedrana hoe manana ny fanahy ny olona. Ity fanahy masina ity, araka ny bokyny Ezekely, dia manamafy ilay nataony Zakaria. Izany fanahy izany dia ataoko anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary ny vokatra izay eo amin'ny 5:20, ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka ho oloka ianareo, ary izao Andriamanitrareo. Ny ahatonga antsika hifamatotra sy ho tafaray amin'Andriamanitra tanteraka re no antony ny hanomezana ny fanahy. Ary vokatra izay dia onona ao amin'ilay tany izay nampanantenaina isika. Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary hantsoky sy ataoko vokatra ny vary araka ny 7:20. Iverena antsika ilay Zakaria. Zakaria 12 ary ny 9:9. Ary amin'izany andro zany dia harovan'i Jehovah ny mponina any Jerosalema. Rehefa manana n'io fanahy io ianao, dia miantoka fiarovana ho anao Jehovah, tahaka an'ireo apôstôly izay nafitsaka sy ny fatorana. Na dia tonga tany an-tranomaizina azy, dia Andriamanitra no aro sy fiarovana ho azy. Amin'izany andro zany dia harovan'i Jehovah ny mponina any Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy aza amin'izany andro zany dia ho tahaka ny Davida. Ho tahaka ny Davida isika rehefa mandray ity fanahy masina ity. Inona moa no nataony Davida rehefa nandray ny ositra i Davida? Afaka niady tamin'ny Goliaty izy, ary Goliata dia hoarina amin'ny 9 dia reo toetra ratsy rehetra izay eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa manana ny fanahy zany tsika dia ho tahaka ny Davida. Ary ny tena mahafinaritra azy, tsy hoe ho tahaka ny Davida fotsiny, fa izao no ambarany eo amin'ny 7:7 amin'ity teny ity. Ary ny taranaka Davida ho tahaka an'Andriamanitra. Na dia aty amin'ny testamenta vaovao aza dia manamafy fa ny kristianina dia ho tahaka an'Andriamanitra. Kristy ihany, Kristy velona eny amin'ny fiainana eny ianao. Ary ny taranaka Davida dia ho tahaka an'Andriamanitra, dia tahaka n'ilay anjelin'i Jehovah. Eto koa zany dia tsy pian'ity Zakaria 12:9 ity, fa rehefa miseho ny anjelin'i Jehovah dia Andriamanitra izay. Niseho ny anjelin'i Jehovah rehefa tonga tamin'ny fahafahana tao amin'ny tanin'ny Egipta ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Niseho ny anjelin'i Jehovah ary dia namono ny lamato rehetra ry havana, mba tsy hahatonga fandropahana sy famononanao izao fahasoavana lehibe izao. Dia aoka ianao handray ny fanahy masina, anaiky iasan'ny fanahy masina amin'ny herin'ny feno mba ho voavonjy ka ho tahaka n'ilay anjelin'i Jehovah izay eo anoloany. Ny fandrian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy dia amin'ny herin'ny fanahy masina dia ho tahaka ny Davida isika, ho tahaka an'Andriamanitra, dia ho tahaka an'i Jesosy Kristy. Ary izy misy nefa nyteny hoe tsy hamelanareo ho kamboty aho, fa ho aty aminareo aho. Ary izay ny zava-miafin'ny Andriamanitra ivavahantsika, fa le Andriamanitra namorona ihany no Andriamanitra mpamonjy, dia ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina. Koa dia ny tompony
omba antsika tsiraray avy ary dia ho tanteraka amintsika izao teny izao manao hoe amin'izany andro zany dia harovan'i Jehova ny mponina any Jerosalema ary izay mila horeraka ao aminy aza amin'izany andro zany dia ho tahaka ny Davida ary ny taranak'i Davida ho tahaka an'Andriamanitra dia tahaka ilay anjelin'i Jehova eo anoloany ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy ny mponina any Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana. Ka hijery izay nolefonina izy. Ry havana, ny fibanjinana an' Jesosy mandrakariva no azahoantsika mifantoka amin'izany famonjena tanterahana izany. Andeha hitondram-bavaka izany teny izany isika mba hahatonga antsika ho marina ho arak'izany fanambarana nataon'ny mpaminany Zakaria izany. Hivavaka isika. Andriamanitra masina indrindra any an-danitra, tsy mitsahatra misaotra anao izahay noho ny amin'ny teny fikasana izay tanterahanao aminay. Tsy ampitoerinao aty anatinay fotsiny ny fahasoavanao sy ny fanahinao, fa manaisotra ny fonay vato sy ny fiainanay maloto ianao ka mampitafy anay ny toetra sy fiainana masina sy madio avy aminao. Toko malalo, izany fanahinao izany no hiasa aminay, hitandrina ny fitsipikao sy anaraka ny didinao ary andeha araka ny lalanao. Aza velanao ho voafitaky ny zavatra zao tontolo zao izahay, ka ny fanahinao dia tsy ho fisehoana ety ivelany fa fanovana anaty tompoko malalo. Aoka izany fanovana ny fiainanay hatrany fotony izany no anananay tsirairay avy ankehitriny. Ary dia misaotra anao izahay satria mamaly vavaka ianao. Koa dia tanterao aminay Jesosy eo ny famonjenao, ny fanadiovanao ary ny fampidinanao ny fanahy masina ho aminay tsirairay avy. Na ratsonao Jesosy eo no hanonana angatahana izany vavaka izany. Amen.